Salama daholo. Hitondra fanazavana zany a mahakasika ny fahadiso-kevitry ny gasy any Madagasikara, mihevitra fa zany Suisse zany a de firenena kristianina betsaka mpivavaka. Satria zareo zany tsy mahita ny zavatra mandalo andavanandro fa mijery fotsiny hoe ino moa zany Suisse zany a de tradition chrétienne zany a, firy ny para ny katolika romane Suisse, firy ny para ny protestante, de zay ino moa zany fomba fijery zay sy zay chiffre zay no treretiny any Madagasikara. Sady Madagasikara koa nareo gasy any Madagasikara de mandresy lahatra tena fa ny olona de miasa loha am'izany Jesosy zany. Itretanareo fa mana namana nareo hoe be de be mpivavaka kristiany raha zao tontolo zao de mandresy lahatra tena nareo. Fa de ina moa zany omeko ny zava-marina nareo fa tsisy miasa loha amin'ny baiboly zany ny olona aty Suisse. Tsisy miasa loha am'izay Jesosy zany. Afaka manao commentaire eto zay olona mipetraka aty Suisse na any Allemagne na any France. Afaka manao commentaire eto hoe raha ianao ve any am-piasana de misy olona miresaka baiboly ve any am-piasana, misy miresaka Jesosy ve any am-piasana. Afaka manao commentaire eto. Fa raha ohatra izy vonany andainga izy de anazy sy ny afobe zany, raha ohatra mino ny afobe izy, fa any am-piasana tsisy olona miresaka Jesosy sy baiboly. Eny an-tsena tsisy olona miresaka Jesosy sy baiboly, tsisy miasa loha am'izany. Amin'ny fiainana andavanandro tsisy vaky loha am'izay Jesosy sy baiboly zany. Amin'ny ina moa zany ohatra hoe ohatranay zao, za zao andeha hanao match volley androany de hanao match volley zay de miara-misakafo sy raha atoandro. De tsisy olona iresaka Jesosy sy baiboly zany mihitsy. Raha miresaka an'izany ianao any am-piasana na any amin'ny fanaovana baolina de mezany olona mitapy ty bany ty. Elan'olona pa ianao aty raha ohatra ka resaka Jesosy sy baiboly no resahanao, tena resaka sérieux zany. De raha tsy mino moa nareo zany raha pitso zany tsy miasa ino moa zany andro alahady. Matetika zany rara be any tsy miasa andro alahady satria andro alahady no tena départ ny client sy ny mpisakafo amin'ny restaurant am-piasana. Fa saika hoe i Pablo zany de ino moa zany miditra amin'ny université any Dijon izy manomboka ty weekend ty de nangataka weekend hoe andeha installer amin'ny Pablo. De finalement hoetelery amin'ny saka hono zany ny entany de isaky ny weekend izy mody any à Paris de tsy de ilaina loatra ny andehanako any anao déménagement. De zay mahatonga de efa nangataka zany de nahazo report, de report rapitso lahady. De za report rapitso lahady ho an'izay voniny de ataontsika hoe amin'ny valo na amin'ny sivy na amin'ny folo ora Madagasikara andeha anao direct rapitso anao direct de hitety ny quartier misy anahy na hitety ny ville misy anahy na hitety ny région misy anahy ho asehoko anareo fa tsy mahita olona nanoray nareo andeha hivavaka. Ho asehoko anareo en direct zany. Za manana ino moa zany caméra miaraka amin'ny fiara iny tsy mahita olona nanoray eny an-dalana andeha hivavaka rapitso. De azoko atao koa mandeha mamonjy makany amin'ny fiangonana vitsivitsy misy aty hoe fiangonana firy ny eto raha ohatra hoe misy ataontsika hoe 3000 5000 d'habitants de firy ny fiangonana misy de andeha ho any amin'ny fiangonana rapitso. De ho asehoko anareo firy ny olona ao am-piangonana misy hoe fiangonana. Ny akabetsahan'ny fiangonana aty isaky ny tapa-bolana isaky ny ray volana vao misy vavahana satria tsisy kila. Zany réalité. Ka raha ohatra mety aminareo ataovy amin'ny commentaire de anao direct rapitso. De resaka chiffre zany no basenareo hoe chiffre amin'ny internet hoe kristianina en Suisse. Satria inona nefa confession, inona nefa tradition za kristianina de mijanona am'izay de midéclarer en tant que kristianina ny olona fa tsy makany am-piangonana izy. Zareo raha na ny chiffre ny statistique. En Suisse, les principaux groupes religieux sont l'église catholique romaine, 32%. Principaux, un tiers de la population. Ni ça le chiffre zany mbola azavako anareo rehefa avy eo. De ny évangélique 21%. De
les personnes sans affiliation religieuse constituent un groupe important. Zany nous avons mis ty enquête ty natao enquête vao inao zany mise à jour janvier 2023 ty de io les personnes sans affiliation religieuse constituent un groupe important. Raha tsy azonareo midikany zany de hoe ny olona milasa fa tsy mpivavaka, tsy manana antoko-pivavahana, sady tsy silamo, tsy kristianina, tsy judaïsta, tsy eritrina, dia io groupe important be io aty Suisse. Faranareo raha mieritreritra le gasy aty Suisse, ny gasy ny hitanao ino moa zany manofa fiangonan'olona, mindrana fiangonan'olona, fa pitaritarika isaky ny weekend. STK Lausanne, sampana FLM Genève, sampana zao ny gasy any no vadika todoa amin'ny resaka fivavahana. Satria efa voapepo avy Madagasikara de na efa mahita mazava de mbola mivadika todoa ny gasy. Gasy, ino zany raha te namana amin'ny gasy anao tsy safiditra namana amin'ny gasy anao raha tsy mpivavaka. Vorivory io, any am-piangonana io vorivory amin'ny misy zaika be aty, misy fivorian'ny Dorcas aty, misy fivorian'ny lehilahy mpiara-bavaka aty, misy chorale aty, misy ino moa zany tily, misy sampana zao aty, misy fiarana vavaka ary, économique ary. Ny gasy any mivadika fotoa amin'io. Sy ny afrikanina. Ny afrikanina aty andafy aty ny manao an'io. De io izy io important izy ny olona tsy mana affiliation environ un tiers ny population ny olona milaza fa zay tsy manana religion, tsy manana tsy affilié amina religion. Io un tiers. Any Madagasikara ngamba ny mpivavaka mety any amin'ny 750 isanjato ngamba milaza hoe mpivavaka hoe kristianina any Madagasikara. Aty un tiers. Apatelo ny olona aty. De rehefa atao ny chiffre dia ny katolika romana no betsaka indrindra fa 32% zany betsaka indrindra zany 32%. Io de ny protestant 21%, de avy eo tonga ny sans appartenance religieuse 32%. Mitovy tsy safa miabetsahan'ny katolika ny abetsahan'ny olona sans appartenance religieuse. Io l'islam 6%, les communautés autochtones, les sectes 5%, hindouistes, bouddhistes, sy ny juifs. Fa zao ny zavatra important de aiza moa stele aza. Nisy zavatra important zay tsy hitako. Ty. Il est important de noter que les chiffres sur l'appartenance religieuse ne correspondent pas à la pratique religieuse. Ny dikan'izany de hoe na misy ara pourcentage ao misy anazaso za katolika fa tsy mandeha mivavaka le olona, tsy mifanaraka amin'ireo chiffre reo ny isan'ny olona mandeha mivavaka, na de fa ambany biara le chiffre. Na de ambany biara le chiffre. Satria ny olona tsisy miasa loha amin'ny Jesosy, baiboly zany ny olona zareo ny olona ty miasa, ny olona ty manao fianana androany sy sabotsy lasa aloha manao fianana fa tsy andehanao karakara voka-dehibe any am-piangonana, karakara ina moa zany ranom-bavaka atao rapitso, amaky teny, ikarakara hira choraly ilana am-piangonana rapitso ohatrana Madagasikara. Tsy miasa loha zany ny olona ty, fa miaina ny olona, miasa ny olona de miaina. De ahoana moa no ino moa zany taraiky be nareo amin'ny resaka fivavahana satria tsisy iainanareo any Madagasikara amin'ny resaka fivavahana. Tena tsisy iainanareo. Vao teraka nareo de tonga de atao batisme, mbola tsy saratra fantatra re akory de batisme iny de fa kristianina iny tandreo so de maty zany de asa tsy tafiditra ary de forcena atao ino moa zany atao batisme. De faharoa manaraka an'izany vao le bebe kely de hoentina mivavaka, na iny mbola mandady iny rehefa hoentina mivavaka any am-piangonana any am-piangonana any ny ankizy. Zany fitezana any. De hoe zara amin'ny lalana tokony aleny ankizy. Diso be zany zara lalana tokony aleny ankizy zany de hoentina mivavaka. Omeno ino moa zany endoctrinénao
ny atidohan'le ankizy mbola tsy zatra fatany de forcenao izy ino Jesosy, forcenao izy ny baiboly. Tsy manana recul mihitsy, tsy manana fotoana ahafahana mieritreritra mihitsy ny ankizy. De mbola kely ny 4 taona 5 taona de lasa any am-piangonana manaraka ny dada sy tena any am-piangonana, nday vavaka foazina aiza ny akanjonao tarotsika any am-piangonana fa manomboka zao ny lamesy raha nambavaka. De akoatra ny mandeha mivavaka oentina mivavaka any am-piangonana izy de asiana manao katesisme, ampianarana n'io baiboly io, forcena ino io, formatena amin'io baiboly io, anao katesisme izy, manao sekolelahady izy, aveo ampidirina confirmation izy, de aveo ampidirina chorale izy, ampidirina zao rehetrarehetra zao de normal izy raha tsy manana recul tsony par rapport amin'ny resaka fivavahana. De jerenareo any Madagasikara, ohatra hoe zaho mipetraka ohatry zao, ny en face ao feno fiangonana eo, de fiangonana mandefa haut-parleur tata mafy be, tantara mafy be. Anatin'ny tranonao anao atakeny fivavahana, antranonao adondominy mpivavaka toroitona teny, mandeha any an-tsena anao misy haut-parleur ohatry zany, mitoroteny eny an-tsena. Anaty taxi brosy anao mbola pepony chauffeur ihany amin'ny mpivavahana sy mitoroteny anatin'ny taxi brosy, ary tsy fanajana mihitsy izy hoe za mandovola ny taxi brosynao za tsy te hihena fivavahanao. Nefa raha miteny an'izany anao impira miteny an'izany alasoana angala fihena fivavahana zany de miady amin'olona rehetra ao. Tsy azony olo maninona inao tsy mila ny fivavahana, tsy azony amin'ny normal be. De iteny izy zay raha misy te heno midina anao rehefa tsy te tegna anao de midina fa se te heno fivavahana. De forcena zany le olona. De ny fianaran'ny ankizy de ny ina moa zany sekoly missionnaire no felo. Hoe Saint-Michel, Sainte Famille, Mamasina, ny SFX, Savasabe, Bosco, Condorcet. De ny fiangonana privé religieux zany, nina moa zany sekoly privé religieux, reny no betsaka no sekolim-panjakana. Nefa aty Suisse, sekolim-panjakana, ny ankizy rehetrretra mandeha mianatra ny amin'ny sekolim-panjakana. Ny 500 ny ankizy aty tsisy mianatra ny mission, sekolim-panjakana dolo. Qui dit sekolim-panjakana de sekoly laïque. Qui dit sekoly laïque tsisy resaka baiboly ao na fivavahana amin'ny sekoly aty, interdit. Tsy ekeny lalàna ny fampidirana baiboly sy ny enseignement religieux ao am-piangonana, ao am-pianarana. De zany hoe zany ny ankizy aty sy mivolasa anatin'ny ankizy mianatra amin'ny sekoly laïque, sekoly tsisy resaka fivavahana. Ny 500 ny ankizy aty. De ny 100 ny école privé aty de tsy kristianina dolodolo, fa mbola mizara misy ny judaïste, misy ny islam, misy rehetra. Zany hoe ny mission, ny sekoly mission kristiana zany aty de mety ataontsika hoe eo amin'ny 3% na 5% fotsiny ny mission. Ny antsika 500 na 500 ny sekoly ina moa zany fivavahana dolodolo. De miamo zany tamin'ny zanako ny nanao ireo tsy navy any Madagasikara de nisoatana hoe zay inona ny confession anao de kristianina. De ireo be satria raha vanao confession kristianina anao de mandoa impôt amin'ny fiangonana. Satria le fiangonana tsy maleo tena tsony aty, tsy fidiram-bola tsony fiangonana, de zay milaza fa kristianina anatin'ny données personnelles de anasorana zareo impôt alefa any amin'ny fiangonana. Ireo raha be iny. De veo rehefa misoratra kristianina anao de ny zanako koa de ina moa zany ampidirina zao anaty lista ny kristianina. De misy any am-piangonana ina fianarana ho an'izay ina moa zany hoe misoratra kristianina de atsono zareo misy enseignement religieux une fois sa 2 fois par semaine, une fois par semaine angamba ziny. De na ny lavoko hoe asa ampidirana zany ny zanako. Eza misy telo zany. Io religion unitariste misy amvezina. De ny nanasarako tamin'le anina hoe diso zay tamin'ny mpampianatra ty religios unitariste oitiniste amvezina. Da zaveo hoe izy io diso fa hoe zay nisoratra fotsiny en tant que ina mo hoe kristianina amin'ny appartenance fanay fa zay tsy vavaka zany ary ny ankizinay aza ina mo zany ina mo zany ampiasonareo miresaka baibolinareo
de nialatsiny mpampianatra hoe ino moa zany iseura zany makatsy makaroa de zay mifandeha an'le izy lavo de ahoana moa ny fiainan-davanandro any Madagasikara amin'ny resaka radio fotsiny de jereo zao ohatra hoe télé fotsiny ny teleko misy nitira ny liste ny chaîne ny télé ny liste ny Sescom de misy ny liste ny atsika ny atao trano zany de misy liste ny koto de mazava ho azy fa liste ny koto de tsisy ina moa zany chaîne religieuse na ndray de raha jerentsika ny liste Swisscom liste ny chaîne de télé aty reo ny liste ny télé aty reo aiza moa zany lasa misy temoino aty reo tsy mahita chaîne misy vaovahana ny ray nareo aty ny ray misy KTO ngamin'izay KTO KTO fa raha mijery nareo firy liste ny télé ato ny télé-ko ato eo amin'ny valonjato ny liste ny programme ny télé de reo liste reo tsisy fahavarana ny ray reo tsisy fahavarana ny ray reo rehetrarehetra reo liste ny Swisscom fa tsy liste ny koto ohatran'ny hitanareo atao sao tenareo aka ny koto kosa ny liste ny efa anina fa io de tsisy resaka sport golf resaka vaovao BBC romance resaka mozika resaka culture resaka inona reo chaîne rehetrarehetra reo amin'ny langue rehetrarehetra reo fa tsisy fahavarana ny ray reo neo na Madagasikara firy ny ina moa zany ny télé ngava de fahavana dolidolo izy rehetrrehetra de andrasy verena koa eto de raha jerentsika ny liste ny radio ny liste ny radio zao liste ny radio tsisy fihavanana ny ray tsisy fihavanana ny ray nefa aiza ho aiza ny radio any amitsika ny radio amitsika de nijereko amin'ny Wikipédia ny liste ny radio tanare fotsiny fivoahana fahazavana fitahina voix de la sagesse Don Bosco amitié inao zany feon'ny orthodoxia fanekena vaovao saina fanambarana balisama vavaka fanafahana RVF fanafahana radio kristianina feno radio ny radio fivavahana ary ankoatran'ny radio tsy fivavahana ara de mbola misy fivavahana ao anatin'le izy ny radio national RNN maraza de voasokafany radio de fivavahana manomboka an'izy fa radio national laïque tsika tsy miditra amin'ny resaka anina radio national de ny vaovao rehetrarehetra nina moa zany ny annonce rehetrarehetra de annonce na resaka fivavahana hoe antsona ny zanakam-pelezana are mba tonga tanindrazana misy ny fivavahana lehibe zaika be ny anina ny fianantaranaka tsisy hafa tsy zay ny filazana samihafa de tonga ny vaovao de mbola vaovao am-piangonana any fandraisana amin'ny paster mivady sososososô aiza ny afahanareo tsotsoboda ny lohanareo aiza ny lohanareo tsy potika tanteraka amin'ny fivavahana zao ny zavatra iananareo isanandro tena grave mahazo anareo tena grave sirasira daholo